Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fameraba antsika riavako malala tratra ity alakamisy fa 12 ny volana me ity. Ny voalahatra ho mofina antsika anio dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo. Asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny fa 520 ka hatramin'ny fa 430. Asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny fa 520 ka hatramin'ny fa 430. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nanambara sy nitory ny tenin'ny tompo Petera sy Jaona dia niverina nakany Jerosalema ka nitory ny filazantsara tany amin'ny vohitra maro izay an'ny Samaritana. Ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza. Dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy Etiopiana tatapany Kandasy, mpanjaka vavin'ny Etiopiana sady mpitahiry ny harenany rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka tao anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo nizakazaka nakeo aminy, dia nandre azy mamaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe mo fantatrao va zay vakianao? Fa hoy izy, ataoko ahoana no vahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary zao ny tenin'ny soatra masina no vakiany. Nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondry mona eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fietrentena no nanaovana azy resy lahatra, ary iza no alazany amin'ny ara-belona taminy, fa ny ainy nisorona tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe masiny ianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany ny tenany va sa olon-kafa? Ary Filipo nobava dia nanomboka teo amin'izany soatra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ray masina mbola masinanay fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Efa manodidina ny Pentekosta itsika ry havana, ary miresaka momba ny fanahy masina. Fanahy manavao. Ny fanahy masina dia manavao. Inona no fanavaozana hoentin'ny fanahy masina amin'ity bokin'ny asan'ny apôstôly novakiana tamintsika teo ny toko fahavalo, diny fa 520 ka hatramin'ny fa 530. Dia misy fanavaozana na fiavaozana izay tsy nahazatra mihitsy asehon'ity tantara ity ry havako malala. Ny voalohany indrindra izay asehon'ny tompo eto fa manavao ny fanahy masina dia ny fahatserovany olona rehetra fa iray ihany izy. Tsisy tsony ilay efitra mampisaraka. Efitra mampisaraka amin'ny fanatonana an'Andriamanitra. Tsy misy tsony zany ilay fahasamihafan'ny olombelona amin'ny fanatonana an'Andriamanitra, fa ny olona rehetra dia samy afaka manatona an'Andriamanitra. Io ilay tenenin'i Paoly hoe fa noho ny amin'i Jesosy dia rava ny efitry ny fisarahana. Petera sy Jaona tonga nitory teny tany amin'ny Samaritana. Ny Samaritana izay toerana tsy fandehanan'ny Jiosy tahakatry Petera sy Jaona mihitsy, fa noho ny fanahy masina, noho ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty sy ny asan'ny fanahy masina dia nitory teny tany amin'ny Samaritana izy mirahalahy. Olona hafa firenena, olona maloto teo amin'ny Jiosy, ary dia lasa nitoriana ny filazantsara. Eto koa dia ny faharoa dia ilay tandapa Etiopiana izay tsy Jiosy dia tonga nandray ny filazantsara.
ary miara-nipetraka sy ny fanakaiky mihitsy talohan'ny pasika sy ny pentekosta dia maloto raha ohatra ka mifandray amina hafa firenena tahaka zao tsy de fanao loatra zany fa eto kosa dia tena fanakaiky mihitsy ary lay tandapa etiopiana raha moa de amin'ny andiny fa raiky amby telopolo de nangataka tamin'ny Filipo hiakatra hipetraka teo ankilany. Nanova ny fijery ny fanahy masina de manova ny fijery sy ny fifandraisan'ny olona samy olona. Ny filazantsara zany de mampiavana. Ny filazantsara dia mampiavana ary ny fanahy masina de mampanatona mahatonga ny olona mahay mifanatona sy mifandray. Ohatsika manao hoe ny fanahy masina de manavao. Fanavaozana lehibe zany eto de zao manao hoe tonga iray ihany ny mpino rehetra toy ny ray tampo. Tsisy itsony ny fifanavakavahana ara-pirenena, tsisy itsony ny fifanavakavahana hoe maloto madio, fa izay rehetra mandray an' Jesoa de mahatsiaro ho ray tampo, mahatsiaro ho fianakaviana iray. Fa fiavaozana lehibe zany rehefa malala zay tsy hita tao anatin'ny fivavahana jiosy ohatra ary tsy hita koa na de amin'ny fivavahana ivelan'ny vavahana kristianina aza dia tsy misy mihitsy zany hoe fivavahana atserovan'ny olona ho toy ny ray tampo hoe ny mpivavaka rehetra ny mpino rehetra dia toy ny ray tampo, tsisy efitra mampisaraka, tsy mipetraka etsony ny fahasamihafan'ny firenena na ny fahasamihafan'ny ny fiaviana aza fa mahatsiaro hoe manana ray tampo ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny kristiana sy ny fiangonana. Dia eto ary afaka malala de tsy misy tsony zany ny hoe sokajon'olona tondrona ho maloto amin'ny lafiny ra-panahy io ka hoe ity dia tsy mendrika andray ny filazantsara, itolona ito de maloto ka tsy mendrika hiditra ao anatin'ny fiombonana, fa rehefa ndiovin-drany Kristy de zay rehetra mandray an Kristy dia tonga olom-baovao izy ka tonga ray tampony mpino rehetra. Fanavaozana lehibe zay afaka malala. Fa ny fanavaozana faharoa zay asehony ity asan'ny apôstôly toko fahavalo ity koa rehefa malala de ny etaeta ao anatin'ny fiarahamonina hianatra. Ny etaeta ao anatin'ny fiarahamonina hianatra momba an Jesoa. Lasa rehefa tonga ny fanahy masina dia lasa tonga mampangetaeta ny olona ny tenin'Andriamanitra. Tonga te hianatra ny olona, te handalina ny olona, te handalina ny fiarahamonina ary io no mahatonga ny tompony ny teny manao hoe betsaka ny vokatra fa mpiasa ny vitsy. Ny fanavaozana entin'ny fanahy masina raha vao malala de zao milo lalana ny mpitoro ny filazantsara ny fanahy masina ka mahatonga etaeta any anatin'ny fiarahamonina hianatra momba an'Andriamanitra, hianatra momba an' Jesoa, handalina momba ny tenin'Andriamanitra. Ary tsapatsika teo amin'ny tantaran'ny fitoriana ny filazantsara teto Madagasikara zany, tsapatsika amin'ny tantaran'ny bokin'ny asan'ny apôstôly mandrakariva fa matetika de mifanojo mandrakariva amin'ny olona mangetaeta ny fiangonana ny mpitory ny filazantsara. Afako fahavaozana lehibe zany. Ny asa-pifoazana mantsy mandrakariva ny asa-pifoazana natao hoe ny fifoazam-panahy na ny fiavaozam-panahy. De mandrakariva dia everitsika mandrakariva fa miainga amin'ny asan'ny olombelona fa tsy zay loatra ry havana fa milo mandrakariva ny asan'ny olombelona ny asan'Andriamanitra ka ny fiovampon'ilay olombelona dia efa melo lavitra lay ataontsika hoe lay ezaka lay fandraisan'le olona n'le filazantsara de fa ny asan'ny fanahy masina ka raha tonga lay mpitoritena lay mpampianatra na lay dia efa voaoman'lay fanahy masina ny olona handray ilay tenin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny hoe tsy misaraka mihitsy amin'ny fitorian'ny filazantsara ny fanahy masina. Ary zay no angatahan'ny fiangonana ny hoe
amin'ny rehefa andeha toro ny filazantsara izy de mangataka ny asa ny fanahy masina satria ny fanahy masina nomely ho lalana ny olona melo lalana ny mpitoro ny filazantsara any am'izay toerana alehany rehetra fiavozana lehibe zany revako malala ka tsy ny olona kory no afaka iteny manao hoe vokatra ny asa mahavokatra ny fitoriana ny filazantsara de noho ny teolojian'ny olona na noho ny faharentan-tsain'ny olona tsy zay fa noho ny asa ny fanahy masina izay melo ny olona melo ny fiangonana melo ny mpitoro ny filazantsara no mahatonga fiavaozana sy etaeta any anatin'ny olona rehetra sy ny fiarahamonina vaovao zany satria ndraindray tsika mietrehitra mandrakariva fa itsika mokomoko mampianatra manazava mahatonga ny vokatra misy ilainy zay fa ny tsy tokony ho adonona de zao milohan'zay de ny asan'ny fanahy masina fa ny fahatelo revako raha toa ka mamaky ity tantara ty ihany isika de mahita tsy ny hoe ny etaeta ao anatin'ny fiarahamonina ihany fa izao koa ny mpitory ny filazantsara dia tarihin'ny fanan'Andriamanitra tarihin'ny fanan'Andriamanitra ahafantatra ny lalana tokony ataony tokony alehny ahafantatra ny teny izay lazainy asa ny mpitory ny filazantsara dia tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany na mandeha amin'ny asan'ny sainy fa bakon'ny fanahy izy andiny 4 ary nisy anjelin'ny tompo lilaza tamin'ny Filipo ka manao mitsangana mandehana miana-tsimo andiny 7 de hoy ny fanahy tamin'ny Filipo andeha manatona ka makanisa amin'io kalesio zany hoe lay ny fanahy masina zany de miaraka amin'ny olona ao am-pon'ny olona manoro lalana ny olona izay mino mampahafantatra ny olona ny tokony atao atram'izay rehetra mety atsipiriany mihitsy azy amin'ny fotoana ilanany zany ny fanahy masina de fanahy velona ao anatin'ny olona de Andriamanitra velona ao anatin'ny olona ao anatin'ny mpino ka mahatonga mpino mahafantatra tsy ny teny aloky ny vavany ihany fa mahafantatra koa ny lalana izorany sy ny olona tokony atonony ny fotoana tokony anaovany zavatra rehefa koa malala zany rehetra any de toko atsika ao anatin'izao fotoana iandrasana ny fahatserovana ny fahatongavany fanahy masina izao ny fanahy masina de fanahy mitondra fanavaozana mitondra fomba fijery vaovao eo amin'ny fifandraisan'ny olona samy olona eo amin'ny fifandraisan'ny olona sy amin'Andriamanitra eo amin'ny fifandraisan'ny olona mifanomeza-pahasoavany ka mahatonga lay fanomeza-pahasoavana na lay talenta na lay herim-panaza iananan'ny olona ho eo ambany fahasoavan'ny fanano anatanterahany olona sy ampiasan'ny olona azy fa tsy amin'ny alalan'ny herin'ny tenany na amin'ny alalan'ny fahazavan-tsainy fotsiny fa izay mbola mampieritreritra afaka malala dia ny fifandraisan'ny soratra masina sy ny fanahy masina ary ny mpitory-teny zany hoe jereo tsara fa lay zava-baovao de izao misy zavatra anankitelo reo zany miara-miasa na tonga lay tandapany Etiopiana iova fo eo ankilany ny asan'ny fanahy masina teo ankilany lay soratra masina ny vakiny ary eo ankilany lay Filipo na lay mpanompon'Andriamanitra manazava tsy misaraka mihitsy reo rehavako malala tsy misaraka mihitsy izay le fomba fijery vaovao le hoe ahoana ny mahatonga olona hibebaka ahoana ny mahatonga ny olona anatona an'Andriamanitra de lavorary reo zavatra telo ireo voalohany de misy mpanompon'Andriamanitra izay tarihiny fanan'Andriamanitra afaka manazava afaka irahin'ny tompo manazava lay soratra masina fa lay mpanompon'Andriamanitra koa nefa ny tsy hoe miteny femiteny fotsiny ihany fa ny fanazavany de miainga amin'ny soratra masina io zao dia Isaia 7:10 no ndraisany io no mahatonga ny Paoly miteny amin'ny Romanina 10 manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra na avy amin'ny soratra masina raha ohatra ka tsy miainga amin'ny soratra masina de tsy toriteny zany
raha ohatra ka miainga amin'ny tantara kely zay matetika hitatsika eny andavanandrom-piainan'ny olona eny tsy hoe tsy ilaina akory ny tantaram-piainan'ny olona, tsy hoe tsy ilaina akory lay tantara kely hoe taria nahitan'izao tamin'ny herinandro nahitan'izao nisy ankizy nanao ohatr'izao nisy olona ilaina ireny fijogona vavolombelona fa tsy toriteny. Ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny antsoina hoe toriteny dia miainga avy amin'ny soratra masina, miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahaka izay nitranga eto amin'ny Piasan'ny Apôstôly 9:9 ity. Vaovao zany ny avako malala. Raha mantsy hotsika manao hoe ndraindray mety horentsika amin'ny ndraindray hitantsika amina onjam-peo isan-karazany de tsy ny tenin'Andriamanitra no toriana. Fa tsy maninona koa zany ilaina tahaka ny mety hoe fananarana de afaka miteny fotsiny, afaka mety ho fananarana izy, mety ho anatranatra izy, mety ho fampahirezana izy. Fa ny atao hoe toriteny dia miainga mandrakariva amin'ny soratra masina. Ary ny soratra masina dia azavain'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitariany fanan'Andriamanitra. Io efa no azavain'ny Petera hoe ny famoahana ny hevitry ny soratra masina ozy de tsy efa ny saina maha olombelona fa tsy maintsy avy amin'ny vokatry ny fitariany fanahy masina no amoahan'ny olona ny hevitry ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy Petera faharoa tsy maninona vakintsika Petera faharoa 2:9-20 fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no ny teninanianan'ny olona arak'izay nitondrany fanahy masina azy. Mazava ny tenin'ny Petera. Ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina de tsy vita ny fisainany maha olombelona ihany fa avy tamin'Andriamanitra no ny teninan'ny olona arak'izay nitondrany fanahy masina azy. Dia ny zava-pahaovozana de zao. Betsaka ny olona mety mangetaeta, betsaka ny olona mamaky ny filazantsara, liana amin'ny Baiboly, liana amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa izao move ny fiangonana, mitondra, move ny mpino, movenao, manaiky ho tariany fanahy masina anatona ireny olona mangetaeta ireny. Ka nazava amin'izy ireny ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina. Hoy le tandapa eto manao hoe ataoko ahoana moa ny fahay raha tsisy mampianatra ny teny grika de manao hoe ataoko ahoana moa ny fahazon'izany, ataoko ahoana ny fahafantarana ny dikany zany raha tsisy mpitady-dalana, raha tsisy mpanolo lalana, raha tsisy mpitarika. Ny olona mahana ny fanahy masina rehefa malala de ny fiangonana, ny mpino no natao hanazava ny tenin'Andriamanitra any amin'ny olona zay mangetaeta any amin'ny fiarahamonina zay mangetaeta. De tsy misaraka mihitsy zany reo zavatra telo ireo. Misy olona manaiky irahan'ny fanan'Andriamanitra tahaka ny Filipo. Hoy ny filazan'ny 9:30 rehefa natenen'ny fanahy masina Filipo hoe mandany ianao makeo amin'io kalesy io de niezakazaka Filipo. Vao nahazo ny baiko ny fanahy masina Filipo de niezakazaka. Zany olona irahan'ny fanahy masina zany tsy olona mifanjana manao hoe karaha ty tsy raisin'ny olona mihaja be io satria Filipo olona tsotra lay kalesin'lay tantapa etiopianina de kalesina mpanan-karena, kalesy tsara tarehibe, kalesy mihaja, fantatra mihitsy hoe kalesin'olona ambony. De tonga avany Filipo olona tsotra tambanivohitra mezakazaka manatona lay kalesy. Azonao sary an-tsaina ve hoe olona tsotra tahaka ny Filipo mahana fahasahiana anatona ity tandapany Kandasy ity zay olona ambony. Sa manao an'izany izy raha tsy ny fanahy masina no mibaiko. Ary rehefa nanatona lay olona izy dia niraisin'lay tandapa, nataony nakeo akaikiny mihitsy. Hotsika hoe rava lay elanelana noho ny asan'ny fanahy masina. Fa i Filipo nanaiky niazakazaka.
tsy nametram-panontaniana hoe karaha ty moa zany tsy raisy ny olona io a karaha ty miavinavy ny olona io karaha ty sy ny sisa rehetra itsika mantsy rehefa ampanaovana ny zavatra da ndray mety ho be famaliana tahaka zany hoe andeha irahana any za tsy andeha ho any sao de tsy haiko zany sao de miavinavina sao de tsy raisy ny olona io sy ny sisa rehetra fa ny olona rehefa irahan'ny fanamasina raha ny mpanompo'Andriamanitra tahaka ny Filipo rehefa nirahan'ny fanamasina de niezakazaka maika izy maika ny asan'ny fanamasina de mampezakazaka atsika itsika moa amin'ity to ampiasana ity am'ty efa taony ity de ny FJKM de mivoy manokana no antsoiny hoe hazakazaka masina mivoy manokana ny hazakazaka masina na zay mihitsy jereo tsara fa raha rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa ao amin'ny filazantsaramasina kan Jaona dia niteraka hazakazaka niezakazaka nakany ny fasana mijery ny fasan'ny tompo na i Petera sy Jaona na i Maria na izy mirahalahy de niteraka hazakazaka ary hazakazaka ny fanao aloha sy ariana mihitsy ary niezakazaka aloha Petera de nioarana ty avy eo niezakazaka lay mpianatra tiany Jesoa na i Jaona de niezakazaka ndray Petera de tonga aloha tao amin'ny fasana niteraka hazakazaka ary eto ndraiky io ny fanamasina rehefa miteny tamin'ny Filipo hoe mandany ianao manatona n'io kalesy io de niteraka hazakazaka avako malala fotoanan'ny hazakazaka zany sika zao raha zay no azo ilazana azy fotoanan'ny hazakazaka fotoanan'ny ny olona miazakazaka de zao maika tsy manam-potoana irehana tsy mieritreritra tsy mibanjina fa tsy ilay mission-na ilay zavatra asaina hampanaovina azy zay ny antsoina hoe olona miazakazaka olona maika hitondra maika havita lay zavatra hampanaovina azy olona te hahita vokatra olona te hamita aingana ny zavatra tia no tanterahana hampanaovina azy dia izany toetra zany avako malala dia toetra ny olona nandrainy ny fanamasina maika te hitondra lay vaovao mahafaly raha ohatra zany tsika ka tairin'ny fanamasina hoe andao hitoro ny filazantsara dia maika hisika izara betsaka ny olona mandray fa tsy maika hizara ny olona mandray ny fanamasina raha avako malala de te hizara mandrakariva ny zavatra zaraina de ny filazantsara amin'ny alalan'ny dinidiniky fanaovana eny amin'ny fiarahamonina eny amin'ny mpianakaviana amin'ny tokantrano de mizara le avako malala mizara hoe mba enoy ny soratra masina enoy ny tenin'Andriamanitra tahaka zao mba harao ny fandarana ohatra zao sy ny sisa rehetra zany de fitaovana ampiasain'ny tompo entinao mitory ny filazantsara fa ny farany de avako malala zay amaranantsika ity mofinaina ity dia mitodika manokanytsika amin'lay tandapa etiopiana lay tandapa etiopiana zay nametram-panontaniana tamin'ny Filipo manao hoe ny tena ny vasa olo-kafa zany hoe lay tandapa etiopiana dia tafiditra mihitsy tao anatiny lay andinitsotra masina zany mazava ho azy olona nahita fianarana izy tsy ny olona rehetra akory no afaka mamaky teny amin'ny mahatandapa azy de olona nahita fianarana izy nahazo lay fianarana izy nahazo lay soratra masina izy fa tsy azony zany raha tsy ny soratra masina nanazava azy fa izao kosa nefany rehefa manazava lay soratra masina i Filipo dia hoy ny soratra masina manao hoe 9:30 izany teo amin'izany soratra masina zany no nitory an Jesoa taminy ary io raha avako malala no manazava ny soratra masina rehetra ao anatin'ny Baiboly dia tokony no miampitodika ny olona ao amin'i Jesoa. Jesoa zany raha mamaky soratra masina isika dia mitodika tokony miafara any amin'i Jesoa mandrakariva. Tokony ho hitantsika eo amin'ny soratra masina vakitsika io, amin'ny toko vakitsika io, ao amin'ny andininy vakitsika io Jesoa. Zay amintsika kristianina. Zay mahatonga ny Martin Luther ny teny manao hoe solus Christus, ny hoe solus Christus de zao manao hoe Kristy reriany. Zava-dehibe amintsika protestanta ny antsoina hoe sola scriptura, hoe ny soratra masina ihany. Fa tsy hoe ny soratra masina ihany de mety de misaraka amin'ny Kristy fa soratra masina izay azavaina
na mitondra atsika ho ao am' Jesosy. Ny toriteny ry avako malala, ny soratra masina azavain'ny fanamasina de mitondra atsika hoe ho am' Jesosy mandrakariva. Tsy mitondra atsika hiala am' Jesosy, tsy mitondra atsika anatina olombelona, tsy mitondra atsika manatona vatatrano fiangonana, zay ilaina ny vatatrano fiangonana, ilaina ny fanatonana olombelona, fa tsy mijanona am'izay mihitsy tsy zay ihany. Fa ny soratra masina na ny toriteny de mitondra atsika hanatona an' Jesosy. Tsy toriteny ny toriteny raha ohatra ka mahatonga ny olona mijanona tenatena an-dalana fotsiny ihany. Mety ho fampianarana izy, tsy maninona, zany hoe manome fahazavantsaina, manome maridalana, ilaina zany. Fa rehefa miresaka toriteny isika de zao mitondra ny olona anatona an' Jesosy, mitondra ny olona anatona an'Andriamanitra, mitondra ny olona hatsiaro ny tenany ho mpanota ka hiafara amin'ny fandraisana an' Jesosy, tahaka ny nataony ity lehilahy tandapa ity, mahatonga fanapahan-kevitra ny toriteny. Ny toriteny na ny fanazavana ny soratra masina rehefa azavainao am' Jesosy de mahatonga fanapahan-kevitra hoe inona ary manakanahy tsy atao batisa hoy Filipo. Ray maka Jaona mpanao batisa ao am' Luka 7 rehefa avy ny toriteny de la metra-panontaniana ny olona manao hoe inona ary zany ny ataonay ry Jaona, rehefa avy ny ianao ny Jaona mpanao batisa izy. Ary io fanontaniana io de mipetraka mandrakariva rehefa azavaina ny soratra masina, toriana ny tenin'Andriamanitra, miasa ny fanamasina ao anatin'ny mpitoriteny sy ilay fiarahamonina, ilay fiangonana miaino ilay toriteny de mametra-panontaniana, vokatry ny asa ny fanamasina de mametra-panontaniana mangina mandrakariva ny olona hoe inona ary zany ny tokony ataoko, hoe inona ny ataonay. Mahatonga fanapahan-kevitra ny toriteny sy ny fandraisana ny fanan'Andriamanitra am'izay rehetra miaino fampianarana, am'izay rehetra miaino an' Jesosy, miaino ny fampianarana momba an' Jesosy, miaino ny soratra masina azavaina, miaino toriteny, miaino fampianarana ka mampitodika ny olona am' Jesosy, de zao mametra-panontaniana mandrakariva ny olona vokatry manao hoe inona ary zany no ataoko, hoe te hanao zavatra manapa-kevitra. Izay fanapahan-kevitra izay dia tsy asan'olombelona akory, tsy ny fahatsaran'ny toriteny na ny fampianarana, tsy ny fahatsaran'lay ataontsika hoe fanazava-kevitra nataon'ny Filipo ny zava-dehibe, fa asan'ny fanamasina ao anatin'lay mpiaino, ao anatin'lay fiangonana no mahatonga azy mametra-panontaniana hoe inona ary ny ataonay. Zay ny mahatonga ny fiangonana mahavokatra, zay ny mahatonga fiovana, zay ny mahatonga fiavaozana. Avako malala ampahery atsika ny Tompo eo am-piainona ny toriteny isan-karazany izay inotsika amin'ity volana Mey ity, ny Pentekosta, ny fiakarana moa zany andro fiakarana, ny akaran'ny Tompo, ny Pentekosta amin'ny volana Jona, ny isan'Alahady zay miresaka momba ny fanamasina, engany hiavao ny fanahintsika, hiavao ny fanoloran-tenantsika ka metrahantsika fanontaniana hoe Tompo inona ny zavatra tianao ataoko, inona ny rasanao amiko, inona ny zava-baovao tianao ataoko ao anivon'ny fian'ny toeram-piasana, ny fiarahamonina, ny fiangonana. Fa ny fanamasina ry avako malala de mitondra fiavaozana, ary ny fanamasina de zao tsy misaraka ihany koa amin'ny soratra masina. Ny fanamasina de mitaona antsika hanatona an' Jesosy. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay menao anay ka azonay mivakina amin'ny teny pirenenay, amin'ny teny razanay, amin'ny teny reninay. Misaotra fa mazava aminay Tompo, fa ny fanahinao no mitondra fiavaozana sy fanavaozana ary manadio anay, mahatonga anay hahatakatra ny sitraponao. Ny fanahinao masina no mahatonga anay mihazakazaka amin'ny fanomponanao, manapaharetina amin'ny fanomponanao. Ny fanahinao miasa koa no mitari-dalana sy manolo-tsaina anay ary mahatonga anay mandray fanapahan-kevitra handroso hatrany amin'ny fanarahana anao. Dia aza manaisotra ny fanahinao masina ty anatinay Tompo, fampitoery betsaka ty anatinay ny asan'ny fanahinao masina, hitari-dalana anay, hanazava anay, hanafana ny fonay. De jereo ny tokantrano tsirairay avy Tompo manaraka zao mofinainay zao, anjakany ny fanahinao masina ny tsirairay amin'izao akatoko ny Pentekosta izao. Ny teninao hanjaka ao amin'ny tokantrano tsirairay, ny fanahinao masina ampahavokatra
hitahiry ny fahamasinany fiainany tsirairay, ny tokantranony tsirairay, ampahavokatra ny fanorantenany tsirairay, irotsaka amin'ny isam-batan'olona eny fanahinao masina, hitondra fiavaozana sy fanavaozana amin'ny tsirairay. Ny teninao tompo ho velona ary anjaka eto amin'ny tanindrazanay noho ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.